voalohany tetezamity Andrazoela hoe raha ohatra ka misy fanaovana zany maputo zany le maputo 2 indrindra tsy hita maputo voalohany tsy hitako izy alohan'ny miaingany fa le maputo 2 hoy hoe raha ohatra ka ianao rery dia miaraka amin'ireo ankolafikely reo zany hoe le filohan'le ankolafikely fotsiny eo anatin'ny fifamidiniana dia aloha ajanona aza maka décision rery aloha iarahana maka ny décision satria zavatra problème tamin'ny voalohany dia ohatrany hoe zareo rehetra nanao angaredona ary ny zika dia anisan'le nampanao mitambatra tamin'le angaredona hitako hoe zavatra tsy mety reny fa tsy azontsika menatsiny loatra izy amin'izany satria raha tsy manao sinizy dia homenatsiny hoe io ianao tsy manao sinia dia lasa tsy mety zao manao sinizy dia amenatsiny ihany koa hoe zao fa zao fotsiny tsika androany 6 octobre mbola amin'ny herinandro ambony dia mbola afaka mandray andraikitra ary afaka maka tsara mijoro ary miteny hoe io maputo io dia tena mety amin'izao lafin'izao fa zao kosa mba tsy mety kosa ty hoe ahoany ty kosa tokony asiana fanamboarana ary zay tsy maintsy ataontsika izy mampanaiky ny groupe international de contact amin'ilay zavatra zay ary rehefa tena mitady problème amin'izany izy dia tenenina amin'ny tsara mba ohatriny ahoana moa nataonareo tany Congo ohatriny ahoana moa nataonareo tany Burkina Faso nataonareo io Monsieur le Président, izy koa ohatrany natahoranareo koa izy dia efa mahazo vana izy zay vao ohatrany mitady zay mahita madama fa nisy lesoka kely teo amin'ny fifandraisany Madagasikara sy any ivelany io any ivelany io na dia firenena fotsiny ary io dia zavatra anankiray zay fa tsy vitan'le firenena fa ao indrindrandrindra les organismes internationaux zany hoe ao ny Union européenne ao ny Union africaine ao ny OIF ao ny SADC ao ihany koa ny Nations Unies sy ny Banque mondiale sy ny sisa misy olana ka zako dia anisan'ny teny efa misy roa herinandro hoe tsy mety ny fifandraisantsika ary tsy mety ny asantsika amin'ny lafiny io fa andao asiana équipe solide zay hitsangana ary iaro ny vahoaka malagasy tsy miresaka politique io tsy miresaka hoe ahoana ny toeran'ity ato ve atao premier ministre sa tsy atao premier ministre za koa iny tena hitako mandreraka be reny zavatra reny fa hijoro fotsiny ho an'ny vahoaka malagasy miteny an'izay ako amin'ny la ministre vice premier ministre ny rahambahiny miteny an'izay ako ny amin'ny tompony andraikitra maromaro fa ohatrany hoe tsy manana zavatra hafa ngamba zareo diplomatie hafa no ampiasaina fa zako miteny hoe misy tsy mahomby zay zavatra zay dia raha meno anao mandra-pananganana n'izay zavatra zay tia mikiky ihany ty crise ty tsy ohatrany hoela ihany ve zany sosokevitra zany rajahana tamin'ny plasin'ny zareo koa aloha dia ohatrohatran'izay ihany ela zany adiny roa manangana an'izany ary amevy mission izy anatin'ny ohatra hoe 12 andro na 20 andro manana mission manokana hoe inona ny andeha ataonareo zao mission anareo Madagasikara miezanareo mba tsy azo sanction fantatrareo moa fa le Guinée Conakry nanao coup d'état tamin'ny mois de décembre junte militaire ny ao dia nefany niteny izy tany New York dia nahazo fitenenana le ministre ny fa izy tsy nakana fa le ministre nahazo fitenenana nentsika ny filohan'ny AGT tsy nahazo fitenenana tokony misy task force diplomatique parallèle mijoro iaro antsika manakavy fa tsy dirany hoe politique politicienne ary zany ainganambe zany ary ny action zany azo atao anatina fotoana fohy fa mila manana mandat reo olona reo hoe mandat andeha iresaka any amin'ny parlement européen madama mampalahelo ane raha mijery ianao androany hoe inona moa ny hevitry ny Union européenne momba antsika dia mijery ianao dia ozy izy hoe anatina résolution zay naraisiny tamin'ny 7 mai 2009 ny Andry Rajoelina sy ny Maramilo izy nanao coup d'état satria Andriamatoa Ravalomana saika namaritra tany tamin'ny Daewoo zay fotsiny tsy miresaka izy hoe nandritra ny 7 taona dia nijaly ny vahoaka malagasy noho ny zao tsy miresaka izy hoe nisy olona maty maro tamin'ny 23 tsy miresaka izy hoe nisy olona maty maro tamin'ny 7 tsy miresaka izy hoe betsaka ny fanapaha-pahefana sy ny sisa zany midika fa misy lesoka
teo amin'ny fifandraisantsika amin'ireo olo ireo